Ny antsika ataonay ity moa zany a dia fanangonana andreo mpanao masazy rehetra eto amin'ny Antananarivo renivohitra zany ny mpitsabo amin'ny lalan'ny hoditra. Fitsaboana amin'ny lalan'ny hoditra izay ataonay ho andreo zokiolona zany eto amin'ny Antananarivo renivohitra izay karakarain'ny ministera fahasalamana miaraka amin'ny commune urbaine Antananarivo dia miaraka amin'ny fikambanana ANMM. Dia ny tombotsoa azo amin'ny hoditra moa zany a dia manasitrana ny taova rehetra ao aminao zany izay marary rehetra zany dia manasitrana ny hoditra ataonao satria amin'ny alalan'ny réflexothérapie. Eo fampahafantarana ny ANMM koa amin'ny olona rehetra zany hoe izay mpitsabo amin'ny alalan'ny hoditra. Dia amin'ny fitsaboana amin'ny hoditra ataonay amin'ny zokiolona zany a dia misy nataonay teto amin'ny BMA Sisotry zany a ny talata 31 mars teo sy ny 1er avril androany. Dia mbola mitohy zany ao amin'ny firaisana faharoa CSB Volosarika Ambanidia ny 7-8 avril manomboka amin'ny 6 ora. Dia ireo zokiolona zany a no tena raisinay eo. Misy zokiolona 30 eo zany raisinay 5 ny talata dia 5 ny larobia 7-8 avril. Dia mitohy ihany ny hetsika amin'ny firaisana fahatelo sy firaisana fahadimy ao amin'ny CSB Andravoahangy dia ny 14-15 avril. Dia mbola misy zokiolona ihany no raisinay eo, zokiolona 30 no raisinay eo, fa misy koa ireo olona hafa izay raisinay. Dia ny firaisana fahaefatra ny 21-22 avril amin'ny CSB Namotana. Dia zokiolona 30 ihany koa no raisinay, fa misy zany ireo olona hafa tsotra raisinay zany hoe mandray olona hafa ihany zany izay dia prix promotion no anaovanay an'ilay izy dia 15 000 ny réflexothérapie, 15 000 francs ny massage facial dia ny massage relaxant zany hoe massage complet 25 000 francs. Les zokiolona tsy mandoa vola zany fa ataonay maimaimpoana. Fa ilay olona tsotra hafa tonga zany ankoatra ny zokiolona no misy sarany, misy an'ilay sarany hoe 15 000 francs ny réflexothérapie dia 15 000 francs massage facial ary 25 000 francs ny massage relaxant zany.